vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunyang palay aminiran mpifaliana indray no iarabanantsika rehetrarehetra vahoaka ny fianaratsosy sy ny manodidina naizanaiza mety hanaranao nyity fandaran'ity de tonoana aminao ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra mitoy ny azakazaka mitoy ny dingana sy ny fanapa-kevitra ao anatin'ilay hoe finonona mafindra tendrombohitra finonona mafindra tendrombohatra ny zavatra tiana resana ao anatin'izany a de hoe tsy zavatra kelikely no zavatra mitranga rehefa miresaka finoantsika misy fotoana manko ry havana noho ny famindrapon'Andriamanitra totrany hoe misy zavatra mitranga ihany amin'ny fiainantsika misy zavatra kelikely ohatrany mandehandeha ihany fa ireo zavatra lehibe zay endrasantsika ao anatin'ity roa volana farany ity de tsy maintsy miresaka finoantsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny marika 5:7 marika 5:7 de milaza ny tenin'i Jesosy ny teny an'ity teny ity tam'ilay vehivavy zay nararina nandritra ny 12 taona manao hoe ary hoy izy taminy anaka ny finonao no nasitrana anao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao problema nandritra ny 12 taona aretina efa mila afaty mandeha raha mandritra ny 12 taona fa noho ny finoany ty vehivavy ity nikasika an' Jesosy izy ary nitsahatra niaraka tam'izay ny loharan'ny aretina nisy rempianakaviana anankiray tonga teto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko tratrana accident vehivavy io tapaka ny taolam-peny tapaka ihany koa ny taolan-damosiny mivilana izy rehefa mandeha ary raha mandeha kely metatra vitsivitsy sady tatanina no sahirana de sahirana tsy afaka mamindra tsy afaka mandeha fa tena sahirana zany tena miaritra ny marary sy ny mafy mihitsy ity raha matoy ity raha mba andingana kely metatra vitsivitsy fandray andro izy io de tonga tao anatina fotoam-bavaka ary efa tonga tao anatina fotoam-bavaka izy de nanomboka nandeha ny vavaka fangatana ny fanamasina la etsotsika amin'ny teny mazatra hoe opération divine fanamasina manao opération rehefa nandeha ny vavaka ry havana misy rakitsara zany zavatra resako zany misy vavolombelona be deaibe olona mandrivony no nanatrika an'io fotoam-bavaka io ary nahitany zany zavatra nitranga zany rehefa nijoro vavolombelona lay vehivavy taorianan'lay vavaka ny amin'ny fanasitranana zay nataon'Andriamanitra teony eo de zao ny tenen'ity ramatoa lehibe ity ramatoa lehibe tsy mampiresaka fa hitan'ny olona izy be deaibe ny olona nahita azy niditra teo ny tatanina tena hoe sahirana na mandeha azy fa gaga ny olona nahita azy niakatra eo ambonin'ny tohatry ny altara zavatra tsy vitany vehivavy mihitsy zany raha nitan'ny olona rehetrarehetra zao zavatra nambarany zaho izy izy de tena narary ary nijaly tao anatin'io aretina zay nazo ahy io fa tratrana accident ozy izy de tapaka ny taolam-peko tapaka ihany koa ny taolana tany amin'ny lamosina mivilana ny colonne vertébrale sahirana de sahirana ary marary faran'izay marary rehefa mamindra rehefa mandeha fa tao anatin'ny vavaka zay nitaterantsika teo izy izy za de tena nino ary tena nangetaetan'Andriamanitra mihitsy mba hamangy ny fiainako fa ny vavako izy izy mandeha tsika nangataka ny fanamasina nangataka ny herin'Andriamanitra fa ao anatin'le vavaka zay tanterantsika izy izy de maheno mihitsy maheno zany le vehivavy fa mihetsika ny taolana ao anatin'ny vatany misy zavatra mihetsika ny anatiny ihany ao anatin'le vavaka vita le vavaka 10 minitra sa 9 minitra la mandresaka vehivavy matanjaka be
miazakazaka ambony altara salama tanteraka tsy hitanao zay resanany am'izany hoe amin'ny fomba ahoana nasitrana nyity vehivavy ity raha ny zavatra ny tantaray ny tao alohan'le vavaka sy ny zavatra ny resany tao ambadiky le vavaka zany ry havana ny antsoina hoe finoana rehefa aitsika fatatsika ny tokony atao na ny zavatra eritseretin'ny olona fa impossible aza de tonga possible ny zavatra eritseretin'ny olona fa tsy hay tanterana tsy hay atao aza dia afaky ny tranga afaky ny iseho rehefa resantsika io resaka finoana io ka am'ty asabotsy fa 20 ny volana novembre ity dia mitoy ny azakazaka sy ny dingana etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko foibe fianaratsoa antarandolo ao ambadiky ny station sel mbola iresaka ny lo hevitra io tsika tamin'ny herinandro lasa teo de niresaka tsika ny amin'ny hoe ny kristianina marina mpanompon'andriamanitra marina zay manana finoana mafindra tenibohatra zay nirahantsika tamin'ny ray aman-dreny pasteur etiny dia tsy matahotra hiatrika ny zava-misy tsy mitsokady tsy mipararehetra manoloana ny adiny fa miatrika ny adiny miaraka amin'ny finoana miaraka amin'andriamanitra fa amin'ity asabotsy fa 20 ny volana novembre itya amin'ny 5 ora maraina tsy diso etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko foy be fianaratsoa atarandolo ambadiky station sel de iresaka zavatra lehibe tsika anisan'izany ny fanambarana na ny révélation na ny déclaration proclamation finoana fanamasina fangatana ny herin'ny fanamasina délivrance ary eo ny fanambarana ny fanambarana zay ataotsika de tsy hoe ny iangavy isika na ianko ilaza hoe angamba na tokony fa ampiasa n'lay voambolana tsika lay teny manao hoe tsy maintsy mandresy aho tsy maintsy tafita aho tsy maintsy milamina am'izay ny fiainako tsy maintsy milamina ny tokantranoko ka isy fampiarana angezabe mihitsy a ho resantsika ao anatin'ity fotoana am'ty asabotsy fa 20 ny volana novembre itya amin'ny 5 ora maraina tsy diso etsy antarandolo ao amin'ny trano fivavahana vahaony oloko foibe fianarantsoa ao ambadiky ny station sel ndao arahantsika aloha ireto fijoroana vavolombela ireto a de miverina eo ny tenako rehefa aveo a mamarana nyity fandariny ity mananarana zana ty arso anarana voninahitra ho an'andriamanitra ny joroko vavolombelona eto a narary abraham ty vita ny collégium de narary izy voa mifanitina na ny alina herinandro izy zany narary voa mifanitina izy na ny alina na tandro de mihetsika fanitina be netsika fanitina be izy tam'izay netsika fanetina be ty zanakao ty taloha ny collégium de inona ny natao vavaka ny natao anazy ny vavahana izy tamin'izay fotoan'izay rehefa mivavahana izy de nanahoana le aretina sy fanitona raha mivavaka zay de herinandro niny sitrana de io izy io a salama natao mivavaka délivrance tonga tany an-tranonay mpanompon'andriamanitra nanao délivrance anazy a de sitrana soma tsara matanjaka tsara ny fijeriko azy milamina tsara tsy miverina tsony ny aretina tsy miverina tsony asitsika teo ka mafo an' jesosy tahin'andriamanitra salama ny zaza miaraka aminy Vavzolo dia nianaran'ity zanako ity izy raha dia za zany tamin'ny fotoana niterahaka n'ity zaza ity tamin'ny volana avrila ny zaza anazy a dia nandary fahasarotana be mihitsy satria tsy mitovy ohatrany hoe tsy mitovy nety zazan'ny olona rehetra zany fa tonga dia raha mivaingafaingana be daholo nandeha tamiko dia nentina tany amin'ny hôpitaly zany dia tsy natahotra zany le rasazy naika ampiteraka anazy satria hoe potika mony ny ahatra dia nandeha mandana ozy izy makany amin'ny hôpitaly lehibe nareo dia tonga tany dia hoe tsy maintsy didina mony dia teo dia nitolona mbavaka teo a za jesosy tsy didina zany a za mpano dokotera miteny hoe tsy maintsy didina ianao maintsy didina ony fa hoe potika ony ny ahatra potika ony ny ahatra dia didina ony a
dia tolona za jesosy tsy titina zany afa za mpanomponao a fiezaka zahako nanompo anao tarovy reny jesosy reny niezaka zahako nanompo anao reny dia teo dia mbola tsy tafiakatra tany amin'ny salina hididinana kony a dia teraka soma tsara tsy mbola tsy tonga tany amin'ny blokory tonga soma tsara ny zaza teraka salama tsara tsy naninona mihitsy tsy ninina ty izy ty zao ty zao zay zay efa heritaona mivavaka tao tamin'ny vahon'oloko tao anatin'izay heritaona izay a dia betabe ny zavatra nataon'Andriamanitra taminahy voalohany indrindra aloha dia za voafonjy nitorian'olona tamin'ny resaka fivavahanty ihany dia embolana tany tamin'ory za jesosy ny namoaka nataony jesosy ny tompony teny hatramin'ny farany dia tamin'ny oviny pastera le nisy rahavavy nirina teto le namomba ny trano iny dia frais efa-jato fotsiny taty aminany nefa za mody any Andrazara dia frais efa-jato iny dia nataoko nomeko an-dravavy nirinany ana amin'izao fotoana zasa za navita trano nomen'olona asiteka mafo any jesosy raha tsy diso mbola volana vao vitsivitsy zay dia ahoana ny fomba nazahoanao trano nomen'olona na fotsiny ilay izy za mbola tsy manambady za mbola vao 17 taona za rery zao zanaky dadanay sy mamanay natsangana trano ngedandrindra asy ho aleloha izany sady tsy voatazo ny fonja na vita trano maimaimpona tahin'Andriamanitra manokana dia en plus n'izay indray a pastera le zara roa alina tamin'ny mpianatra teto dia za anisany tamin'ireny hoe outroa dia nefa nena ndraisiko le izy fa ozy aho hoe jesosy a zaho a tsy andeha andoha amin'ity zany aho fa omeko ale 4 reny nena fa fantatrao fa raha zanakao a tsy avelanao afa-parakireny reny zany za tsy asa tran'olona zany a fa rehefa tsy mianatra dia manompo anao zay dia aveo za zao mianatra any amin'ny lycée a niokolaziko isam-bolana tsy alohan'ny dadanay sy mamanay zany fa olona miantoka aminahy milamina ny zavatra rehetra ho ampiasain'ny tompo mpanao asa soa ianao ao aoriana kely ao dia ho tahiny dia ho an'ny tanora rehetrarehetra isika mila miorina satria tsika no avy ny firenena ho avy ny fiangonana tsika tanora miorena tsara aza manaiky rebrebe ny fakapanahy zany aza manaiky adalan'ny fakapanahy zany a fa mirena tsara na amin'ny alina azy dia beba mangata amin'Andriamanitra satria jesosy ho avy toy ny mpangalatra mila ho vonjendry ny tanora namatsiky alanjaka ny anarako inona nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao nataon'ny tompo teo amin'ny fiainako zany dia fanasitranana nisy taona zany narary vavony dia teo amin'ny 5 andro teo a zany a mialatsiny aloha amin'ilay fitenena hoe tsy afaka amin'ny pipi tsy afaka amin'ny kaka tohana ny anaran'izany dia nakany amin'ny dokotera zany dia ozy izy ilay dokotera hoe ty mifanafodinao dia noaniko zany ilay fanafody dia raha tsy sitrana ianao ozy izy a dia verina ianao amin'ny latsinainy dia tsy sitrana tamin'ilay izy a fa ozy a hoe raha sitrana eto raha afaka eto a dia aleoko manompo ny tompo dia lany zany ilay fanafody fa za tsy sitrana dia nandeha mivavaka teto amin'ity toeran'ity amin'izay aho rehefa mivavaka ianao dia nanao dia natao délivrance indroa teto aho dia sitrana soma tsara sitrana soma vaky mibarazy lamina tsara ianao zao matsara salama tsara dia iza ny anaran'ny rahalahy Roger zany ny anarako a voninahitra aon'Andriamanitra rery a nijoko valombelona tamin'ny faran'ny volana janvier teo a tao ampiasana anay nidina ny didy avy any amin'ny directera hoe misy fanenana mpiasa dia nitenako izao misy moa tao amin'ny liste amin'ny fanenana mpiasa fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa niasa jesosy satria izao niterotenin'ny paster Ertina teny amin'ny palais de sport miteny hoe raha misy olona ozy izy manorina ny tranony eo ambonin'ny vantolampy tena ho avy nitavidrivotra sy ny rivo mahery dia tsy angozoozy zany ny finoana tatanatiko dia milaza hoe raha miala ato a Andriamanitra manomana tsaratsara kokoa fa raha ohatra hoe tafajanona ato a dia mbola misy programme Andriamanitra ny asan'ny tompo tamin'io fotoana io andro hariva io ihany le sinosy F9 nampiasan'Andriamanitra
tena tsy nanaiky hatramin'ny fariny misy izy hoe raha saminy andefa nyty raha laty ihany izy a aleo mandefa olo-kafa toman'izay mandefa anazy fa tsy avelako andeha an'izany io fa tsy miasa io ny anay io tsy avelany andeha an'izany mafoniteka ho an' jesosy tazomin' jesosy amin'ny tanana ianao tsy azo avotsitra zany ny tena sekrean'izany raha lasanabavy dia zao mila mijoro foana ianao amin'ny fanamponanao an'andriamanitra satria zao a misy fotoana ny ampiasanay miasa foana fa izy no io ohatrany hoe ampiasan'andriamanitra iran'za hoe ndany ianao mivavaka rozefa ianao tsy miasa androany fa ndany ianao mivavaka ozy izy fa voninahitra ho an'andriamanitra zany voakasika hatramin'ny foan'ny sonoa dia milamina tsara zao milamina tsara ny asa ary mandeha tsara misy ny asa am'izay Aniesy ny anarako dia fanasitranana no Jeroko Vavolombelona. Inona ny narary anao? Noperena tamin'ny 2009 dia minam-panafody mandrapahafaty. Inona ny operena tao aminao fa naninona ianao? Nisy goaty raha ny tendako dia nasorona. Dia afaka le izy dia minam-panafody mandrapahafaty? Roa taona nihinana fanafody dia mivadiko nefa resy lahatra mivavaka tato dia hoeto foana dia zany efa marary vavony be dia za tsy mety dia farany efa tena sy tatiko le vavony dia niaraka taminy andray sabata dia tonga dia lasa mivavaka tato foana dia nalany le vavony tsy henoko tsony fanafody efa nariko efa 20 taona zany zao sy nampanafody. Afaka ho azy tao le vavony tsy henonao tsony? Tsy marary mihitsy. Asiana teka ho an' Jesosy nanahoana le goaty raha sy le tendanao tokony hinananao fanafody mandrapahafaty nefa narinao hatramin'ny fanafody? Tsy marary tsony nefa zareo ny tena hoe mandrapahafaty sy maintsy hoanao dia vidiana foana isam-bolana vola lany vavony marary dia mivadiko ny tato voalohany dia nentiny taty dia zay vao nanaraka anazy. Najanona ny fanafody nefa sitrana saoma tsara tsy maninona tsony izy zao? Tsy marary tsony mihitsy ny tsy tadidiko tsony ary nafahany. Zay ny amin'ireny fijorona vavolombely reny tsara ny manamarika amintsika aloha ianao tonga to zay tantaraina misy amintsika be deabe mba maniry mba haroviana re mba maniry mihitsy any mba ho tonga mba tiako raha hovain'andriamanitra ny fiainako mba tiako am'izay raha tonga ny valimbavaka rovinany mba afan'andriamanitra mamaly vavaka manasitrana ny tieretiko ity dia azavarina mirahira fotsiny fa be deabe ny olo le fa nandray fahasoavana be deabe ny olo le fa nitahian'andriamanitra be deabe ny olo le fa nandray zavatra tamin'ny alalany ty resaka finoana ity ary mafisiko aminao ihany arak'izay nyteneniko tery ambony manao hoe raha vao miresaka finoana mafindra tenibohatra zany eny tsy zavatra kelikely ny dikan'izay ao anatin'ity roa volana farany ity ny tena marina moa zany efa ray volana mahery kely dia zavatra lehibe sy goavana no tian'andriamanitra tanterana amin'ny fiainantsika zavatra lehibe sy goavana ny tian'andriamanitra tanterana amintsika mety hoe ny fampitolona tamin'ny ady ianao fampitolona tamin'ny aretina ianao fampitolona tamin'ny problème ary ity misy zavatra anankiray resako anareo misy karazan'olona ry havana rehefa akaikikaiky farany taona ohatr'izao dia tena miferinaina tena matahotra tena mitebiteby mihitsy satria dia tsy maintsy rava foana potika foana ary mifarana ao anatina problème sy fafambaraka foana ny taonany zany olona zany na inona zavatra taona na miezaka takanina na sorona takanina zany problème dia izy dia efa malala mihitsy hoe hahita problème ndray tena inona ndray ny fafambaraka hitranga amin'ity taona ity ao anatin'ny famarana ity taona ity za miteny aminao fa tongava amin'ity asabotsy ity tongava apetrao ny tongotrao etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko atarandolo fohy be fianaratsoa ambadiky ny distension sel ho hitatsika ny zavatra taon'andriamanitra tsy afaka ny faly aminao zany ny fahavalinao afa ny tamin'ny taona lasa fa raha marana ny taonanao miaraka amin'ny finoana ianao miaraka amin'ny tenin'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra za miteny aminao fa tsy hitaka ny tamin'ny taona lasa ny zavatra hitranga amin'ity taona ity misy amintsika rehefa mifarina ohatra n'izao ny taona dia matahotra fantantena ny mpianakavy manao iza ndray re no faty iza ndray no lasa misy anian'ny tanora zay moa hoe ohatrany hoe manao karazana intervention ave andriamanitra sa manao karazana appel ny an-danitra any rehefa mifarina ny toana fa dia maty maty mitsipaka ny ary dia tsy tanora tsy zazakely tsy olon-dehibe tsy antitra fa dia ohatran'ny mandripaka ny fanany fahafatesana dia misy fianakaviana tena tratrany problème mihitsy rehefa mamarana taona anankiray dia tsy maintsy mandevina dia tsy maintsy misy maty dia tsy maintsy misy zavadoza ny sasany ray tsy any am'le resaka fahafatesana fa ny am'le resaka zavadoza resaka accident resaka
loza ara-boajanahary, loza tsy ampozona, tsy eritreretina, de ao anatin'iny karazana zava-doza iny no mamarina ny taona, tena mampalahelo, tena mampalahelo. Miantso atsika ao anatin'izao fotoana zao. Ny ten'Andriamanitra teo de nilaza tany Marika 5:7 milaza manao hoe anaka ny finoanao na sitrananao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Ity vehivavy ity efa potika tanteraka, efa rava tanteraka amin'ny fiainany, efa namidy ny fananany rehetrarehetra, fa noho ny finoany, noho ny fisisiany ny tady an' Jesosy. Ary zany teny aminao, raha ho avy ianao amity sabotsy ity, miara amin'ny etaeta, miara amin'ny fisisiana, aza manaiky sakanan'izaniza reo olona miteny sy mandatsa anao manakana anao reo, tsy afaka manova ny fiainanao anereo e. Ianao rehefa resy ianao be problème ianao anaty ady ianao de manilika anao sy mitsara anao ny azon'olona atao de mitsetra anao, fa tsy afaka manao ninina ny olona. Ny omby mahitsy le lafiny namany, tsy mirarahanao ny olona rehefa resy ianao. Ndikan'izay aza mihaino ny fiaoan'ireo olo reo ianao, aza ny fiaoan'ny olona sy ny fijerin'ny olona sy ny resaky ny olona no ataonao zava-dehibe hanakana anao tsy tonga amity sabotsy ity. Andriamanitra jerena, manana etaeta, manana fahaterana tahaka an'ity vehivavy ity, marary 12 taona, mandeha mahikôzatra, fanina. Zany ianao mandeha raha zany teniko anao fa raha hoe aretina mandeha raha mandritra ny 12 taona zany, maimbo zany mamofony zany miala tsiny am'izay tsika tratra eo amin'ny sakafo na hoe somary mora antohana kely, fa de zany ny zavatra mitranga e. Rehefa mandeha raha zany ianao tsy mahazo aina fa mahi kely, ary rehefa manao effort na ezaka be ianao de fanina, de mila mipetraka kely. Fa ity vehivavy ity avy any amin'ny tokantrano de efa zao ny zavatra nyteneniny, tsy maintsy mikasika an' Jesosy ao izy androany. Za tsy mitondra nyty aretiny ty mandeha mody intsony, fa androany ny fotoanako am' Jesosy. Raha ho avy ianao amity sabotsy ity de ataovy ao an-tsainao mihitsy hoe ity le fotoana anovan'Andriamanitra ny tantara-piainanao. Misy tovavy, misy tovolahy manaraka amin'ny fandarina am'izao fotoana zao, efa mandroso ny taona nefa ohatrany tsy mety matsangana tokantrano. Zay lehilahy na vehivavy miaraka aminao de tsy maintsy misy problème, misaraka foana, misaraka, maratratra amin'ny fonao azy, maratratra amin'ny fonao. Ary misy taona ny olona ohatran'ireny, za malala rahala anankiray zay, tsy nalany tsony volombavany io fa nataony lava be ohatran'ireny le ina moa reny le baroba be lava be reny zany. Ny volony tsy mibangony tsony, ny akanjony tsy miraharaha tsony, satria nanana olo-tiana faran'izay tsara tare io rahalahy io, tena tsara tare ny olo-tiany. Ary nieritreritra mihitsy izy fa io lay anjara voatendry izay hiaraka aminy mandrakizay kanjo mivadian'le vehivavy izy, le tovavy zany tanareo reny le hoe misy na nanao misy Madagasikara mihitsy le olo tianyty rahalahy ty tam'zany fotoana zany, efa ela tantara, efa ela be zany. Rehefa nifankaty tsara izy roa, le mbola mamy iny ny fiarahany, vadiny le vehivavy izy, tonga de nanaraka olona ambony le vehivavy, olona manana ma izy azy, le rahalahy tavela teo fa voadona ny fiainana le rahalahy, tsy nalany tsony ny volombavany, tsy niraharaha intsony ny tenany. Ary hatramin'ny androany izy tsy nanambady intsony, satria tofoka tanteraka amin'ny fiainana. Mety hoe ao anatina ratra ianao zao manaraka an'ity fandarana ity, ao anatina problema mangitsikitsika ianao mahita an'ity fandarana ity, mahita an'izao fahitalavitra zao, tsy kisendrasendrany zany. Andriamanitra te hanokatra ny fiainanao io, Andriamanitra te hanangana anao io, fanjaranao manapa-kevitra ary mitondra ny ankonanao sy ny vady aman-janakao. Ireo namana, ireo mpiara-mivavaka, ireo vahoaka marobe zay efa tonga tao anatin'ny tiray volany ity, de entaniko mihitsy manainga anao ninina ataon'ny devoly, aza manaiky voasakana ny anjaranao ianao amity sabotsy ity amin'ny 7 maraina etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be fianaran-tsoa antarandolo ao ambadiky ny extension cell amin'ny 7 maraina amin'ny fotoanatsika. Ary tongava maraina somary lehibebe any toerana nefa de hitatsika rahantsika mahita fa de tena hipoka olona, hipoka vahoaka mihitsy ao amin'io toerana io rehefa sabotsy, satria dia fotoana anankiray nisany anovan'Andriamanitra tantara-piainan'ny olona, ny fotoana tahaka an'ity karakaraintsika ity. Ianao zay efa nanatrika zany entanina ho tonga ary mitondra namana, mitondra fianakaviana, mitondra olo-patatra, aza menatra mihitsy mitona olona amin'ny zavatra tsara. Ary ianao zay vao sambany ray manaraka an'ity fandarana ity, na ihany koa efa ela ianao ny te hanapa-kevitra, efa ela ianao ny te ho tonga, fa saingy misakana foana, de ozy izy ny ten'Andriamanitra manao miadiny atsara ny finoana. Zany mila miady ianao, mila misisika mangeta eta ianao
taka nyity vehivavy ety ary tsy manaiky voasakana na inona na ina ataony devoly de tsy maintsy tonga eo anatrian' jesosy. Zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity fa dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany fandarantsika tamin'izao anio zao a mirary ny fitahin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ianao zay nanaraka an'ity fandarana ity de tsara ny manamarika teny zao de efa miomana sady ny amin'ny fotoanantsika ny asabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vahaony oloko fianarantsoa antarandolo ao ambadiky ny assistance sociale. Tahin'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana Anisik, ampunya palai, aminira.